ahoana marina inona ihany ty fanjakana tsy mahavaolany ty e olana tamin'ny taona 2024 olana ny taona 2024 olana ny taona 124 ary mbola olana aty amin'ny taona 2024 fitondrana tsy mahavaolana izay midika mazava fa fitondrana tsy hitondra vaolana mihitsy betsaka ihany ny fitondrana izay ny fandimbiteto izay fa tsy mbola nisy ohatry ty betsaka ihany ko ireo olana nosedraina sy nolalovany ireo mpitondra ny fandimby rehetra teto fa tao olana mandalo ihany noho ny fametrahana vaolana maharitra fa ny any ty fitondrana ity kosa dia araky ny efa voalaza tery ambony io hoe efa olana natrehana tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2024 mbola olana ho azy ireo mandraky ty androany fa ahoana mariny tena tsy fahaizana ve safy ny havana tsy te hiraharaha ny fiainam-bahoaka satria efa lafatra ny fiainan'izy ireo miaraka amin'ny fanodikodinana ny volam-bahoaka hitantsika tsara mantsy fa miverina indray ankehitriny ny olana resaka vatsim-pianarana ireo mpianatra na de efa tamin'ny taona 2024 aza no efa niseho io olana io aza dino fa nisy mpianatra maty teto vokatry io tranga io tamin'ny reny ny tany Toliara tonga hatrany amin'ny fandrobana ny tanàna manodidina ny fahatry ny sekoly mihitsy dia mbola io ihany ny olana ankehitriny aza dino anefa fa efa nisy tetikasa digitalisation izay nirehariany izao fitondrana rajoelina izao mafy teto amitsika fa hoe io no vahaolana mba andraisan'ireo mpianatra ara-potoana io vatsim-pianarana io 5 volana be izao ny vatsim-pianarana tsy azo ho an'ireo mpianatra etsy amin'ny ANS am'izao fotoana izao ity mantsy no fanadiadiana izay nataon'ny mpanao gazety momba io hoe kolotsaina hafahafa kolotsaina ninina novolena tao anatin'ny efataona nitondrany Andry Rajoelina izay taratry ny tsy fahaiza mitantana nataony mamenatra ve ny milaza fa tsy manambola ny fanjakana nahoana no omena tsy potipotika ny karaha mampiasa sasany nahoana no mitangana toy izao ny vidim-piainana eto Madagasikara nahoana no tapaka lava tsy ahitam-baolana ny jiro sy rano ary nahoana no tara lava ny vatsim-pianarany mpianatra androany dia ireo mpianatry ny ENS Ampeflo indray no nitaky ny vatsim-pianarany toa lasa kolotsaina nahazatra tao anatin'ny fepitoana nitondrany Andry Rajoelina mantsy ny hoe izay tsy migrevy dia tsy mahazo ka ny grevy ireo mpianatra androany nitaky ny vatsim-pianarany 5 volana tokony isam-bolana dia mivoaka zany le izy dia nefany ny andro foana zay hoe amoamoana azy mba ara-dalàna zany dia efa nisy ny grevy ny polisy ny tena efa tena médecine sy tena amin'ny akatso dia naomby zalana azo fa zay nezaka nalamina foana andamina foana zay hoe aleo miara-bikiny atsika fa raha mahazo ireo mahazoko tsika avy eo nefany navoaka calendrier dia niteny eny zay hoe ty calendrier dia lefa makany mpianatra dia zata mpianatra dia nantena daholo zay hoe andray bosy androany dia nefany ay le izy tsisy akoriny dia miteny amizay le mpianatra miteny le mpianatra no tsika tsy migrevy dia tsy nomena satria zay migrevy azo daholo le raha mahita ka mazava draiky zay mezaka mandamina foana zay hoe aleo aloha tsika tsy migrevy fa nazaritarika raha tsisy tsy ny mpianatra tetsy zay raha tsy crédible tsony satria miteny zay hoe zao mivoaka borsa miteny tamin'ny herinandro hoe mivoaka borsa tonga amin'ny herinandro tia tsy mivoaka le izy zany hoe tsy misy miaintsony zany zay ny fanazavany mpianatra no nahafantarana fa tsy mbola nisy nahazo vatsim-pianarana ny mpianatra ao amin'ny ENS hatreto tsy mbola nahinom-peo momba izao grevy ny mpianatra sy ny mpandra raisaka izay mihetsika izao ny ministera tompon'andraikitra izay tokoa ny kolotsaina novolena teto amitsika tao anatin'ny telo taona mahery nitondrany Rajoelina izay tsy migrevy sy tsy mitokony ary mandoro-kodiarana eny an-dalambe tsy mahazo tena mahamenatra izany no mahatonga azy ireo tsy miraharaha io resaka vidim-piainana izay miakatra isan'andro io satria vita ny fimenomenomana any ambadika fotsiny ny any vahoaka fa tsy mitokony sy tsy mirotsaka an-dalambe ka tsy misy irarahiny zany zaka matotsy miteny hoy ny fiteninana izay fitondrana miandry fitokonana lava ny fitondrana Rajoelina ny tsapa dia menatra ny fanjakana ilaza ny tena zava-misy amin'ireo mpianatra ireo fa hoe tsy misy ny vola tsara mpahafantarina eto ihany koa anefa fa ny tetikasa prodigie no nandrafitra ile tetikasa fanaovana digitalisation ary vola mitetina na 700 millions de dollars no nolanina nanaovana izany
ny sorona tanteraka ny andraikitra tokony ho ataony ministera amin'io tetikasa io. Misy fisalovanana andraikitra mazava ho azy aho. Normal, lojika, raha misavoritaka satria ilay ministera tompony andraikitra mihitsy no atao sary bakoly amin'ny fijerena sy ny fitantanana ny andraikitra amin'ireo mpianatra ireo. Raha ny vaovao azo dia tsy mety amoaka vola intsony eo anivony ny ministera ny fitantanam-bola satria tsy ara-dalàna ny fandefasana io vola io makany amin'ny postra hoy ny loharano-baovao. Tsy nisy raha teo ny dekret mamaritra io famindram-bola io ka matahotra ny eo anivony ministera ny fitantanam-bola sao ho tratra farany eo. Misy tsy mifanaraka mihitsy ihany koa ny lisitry mpianatra avoaka tokony hisitraka izany any ka io no hiafarany. Aiza moa no tsoany akady no izoran'ny fitantanana ny fireneny? Efa tena miaina ao anatin'ny politika ny be mareniny ka na iza samy manakena sy miteny ny tsy mety dia favalo pirenena avokoa. Ilay antsoina hoe fandrosoana mihitsy angamba no mila fieverana ny famaritana azy mba tsy hoaingo ambonjikoko hatrany. Hoy ilay solombavam-bahoaka Brunel Razafintsandraofa izay. Ny mpiara-dalana tamin'ny ary ty izao tonga saina fa matombolina hitra fotsiny ilay filoham-pireneny. Inona moa no olana mba voavany izao fitondrana Rajoelina izao hatramin'izay? Isan-taona dia olana efa nitranga tamin'ny taona lasa ihany no mitranga amin'ny taona manaraka. Izay ilay fitondrana TGV. Mba anarany fotsiny hoe TGV fa manao fandehan-tsokatra igagana amina famahana ny olam-bahoaka. Raha mpitondrana lalamenatra tamin'ny vava izay natao sy ny fampanantenana izay natao tamin'ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra efa ela no nametra-pialana saingy tsy zany io filoham-pirenena io. Nolazaina fa anamboarana université isam-paritra kanefa nefa misy aza tsy voakarakara. 5 volana tsy voalohany vatsim-pianarana isan-taona ahitana fitokonana ny mpianatra foana. Izy tsy mahavaha olana indray no miseho mandraona ireo mitaky ny zony amin'ny mpitandron'ny filaminana isaky ny mietsika. Dia lazao indray fa ny filoha marika Ravalomanana na ineny lalao Ravalomanana sy ireo mpitona ny fandimby teto indray no tsy naloha ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo fa tsy ny tsy fahaizanareo mitantana itapoko itapirenen'ireo mihitsy. Izay foana mantsy no alaolana eto rehefa misy ny zavatra toy izany dia ny hoe ianona aza nanao an'izao sy zao. Tsy notereny nanovozorana akory anareo mpitondra nandray io fahefana io ka aza ilika ny andraikitra fa efa nangalaranareo sy nanaovanareo diplôme mihitsy mba hipetrahana eo ka raiso ny andraikitra. Aza ilozana mifanilika fa vao ny olana indrindra fa ny olam-bahoaka toy ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo ka mba olona mahay sy manam-pahendrena ary manam-pahaizana no hitantana sy hitondra ny firenena any aorina mba hiadana ny ireo taranaka faramandimby. 3 taona maheringarangediny izao mbola resaka vatsim-pianarana foana no olana eny anivony université mpanjakana sy ny fampianarana ambony eto amintsika fa ahoana mariny. Ahoana mariny